Anterina trano ry havako a ny fiarabanantsika rehetra nahatratra sy nankalaza ny Pentekosta taona 2024 ary irotsaka amintsika tsiraray avy hatrany ane ny Fanahy Masina hanavao ny ara-panahy sy ny ara-nofontsika sy ny fiainantsika andavanandro mihitsy aza. Amin'ity alatsinainy ny Pentekosta ity dia fifaliana ho ahy indray ny mitondra antsika amin'izao toerana mahafinaritra izao a. Mety afaka sady mitsangatsangana ianao no iainy koa ny tenin'Andriamanitra izay omeny tompo antsika amin'ity anio ity. Volana vaovao rahateo anio a, andiniantsika sy banjinantsika ny lohahevitra manao hoe mihavana ao amin'ny tompo. Andeha hivavaka isika ry havako a, hangataka ny Fanahy Masina alohan'ny hamakina ny tenin'Andriamanitra amintsika. Vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra, ilay Andriamanitra manatrika anay amin'ny fotoana rehetra amin'ny alalan'ny Fanahy Masina, ary misaotra anao ny amin'ny famondram-po sy ny fitiavanao izay mamangy anay tsiraray avy isan'andro. Hamaky ny teninao izahay izao a, dia miteneny ianao fa miaino aho izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, ilay fahazavana sy fiainana ho anay. Amen. Mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity anio ity dia izay hitantsika amin'ny bokin'ny Romanina toko faha 12 andininy faha 9 hatramin'ny faha 20. Romanina toko faha 12 andininy faha 9 hatramin'ny faha 20. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fihatsaram-belatsihy, mankalany ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpiralahy, mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, mazotoa fahaza malaina ary aoka hafanafo amin'ny fanomponan'ny Tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantrano ny olona masina arak'izay ilainy, mazotoa mampiantrano vahiny. Misaora izay manenjika anareo, misaora fahaza-manozona, miarah mifaly amin'izay mifaly ary miarah mitomany amin'izay mitomany, miraisa saina, aza mihevitra izay avy navonana, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho endry, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana hanao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra, raha azo atao dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe: ay ny fahamaliana, izao no hamaly hoy Jehova. Fa raha naona ny fahavalonao, omeo hanina izy, raha mangetaeta izy omeo hosotrony. Fa raha manao izany ianao dia hanambatra vainafo eo andohany, aza mety ho resin'ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Amen. Ray Masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitombonao aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tompon'ny finoantsika. Amen. Malaza eo amin'ny malagasy ilay antsoina hoe fihavanana malagasy. Ilay fihavanana dia heverina fa kolotsaina izay nampifandray ny malagasy hatramin'izay, ary ezahany aty aoriana rehetra arahana rahateo ihany koa. Ato amin'ny soratra masina ry havako, ato amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Romanina toko faha 12 izay nivakiana tamintsika teo, dia manana fenitra sy sotoavina mahakasika izany fihavanana izany ihany koa. Sotoavina kristianina, sotoavina mihoatra lavitra noho ny amin'ny fihavanana malagasy, ary heverina fa etika kristianina mifehy ny fitondran-tena izay mamendrika ny kristianina rahateo. Amin'ity an'ity ary dia hianatra ato amin'ny soratra masina isika
ny sotoavina momba ny fihavanan'ny mpino. Ny sotoavina momba ny fihavanan'ny mpino. Voalohany, fihavanana baikony ny fitiavana. Fihavanana baikony ny fitiavana. Rehefa mamaky ny 5 hatramin'ny 17 isika dia miverimberinao ny teny hoe fitiavana. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fihatsaram-belatsia, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy. Anterina ry havako, ary mampifantoka antsika zany hiverina hijery lay fitiavana tao amin'i Jesosy Kristy fahizay, lay fitiavana fototry ny fihavanana. Tsaroantsika fa i Jesosy Kristy lay fihavanantsika, i Jesosy Kristy lay nampihavana antsika tamin'Andriamanitra ary nampihavana antsika tamin'ny olona rahateo, dia nohony io fitiavana io. Io lay fitiavana ambarany irantsika any amin'ny firana fanampiny ny 70 manao hoe fitiavana toy ny an'i Jesosy, fitiavana manolotra ny aina, fitiavana mandresy fahotana, fitiavana ho an'izao tontolo izao. Tao amin'ny soratra masina isika ry havako, hampanjaka ny fihavanana izay anjakan'ny fitiavana, hampanjaka ny fihavanana baikony ny fitiavana. Arak'izany, tsy lay ohabolana zany no mibaiko antsika manao hoe tsika izao tahaka ny ladim-boatavo ka raha fotorana iray ihany. Tsy izany no mibaiko antsika ka efa tsy maintsy mihavana zaniko, tsika tsy misara menakavy sy ny sisa. Tsy izany no mibaiko antsika ho amin'ny fihavanana, fa lay fitiavana. Ary lay fitiavana izay hitantsika amin'ny Jesosy Kristy dia lay fitiavana feno fanoloran-tena, fitiavana ny hafa, fitiavana tsy mitaky tombotsoa, fitiavana tsy misy fepetra. Zany fitiavana izany no manery antsika hihavana amin'ny mpiarabelona antsika. Hevero anie ry havako malala, lay fitiavan'i Jesosy Kristy dia nahavitany hatramin'ny fanolorana ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy ary. Ary raha isika izao koa ary, fitiavana manahoana no atolotsika hampanjakana ny fihavanana eo anivon'ny piraitapo, eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny firenena manontolo mihitsy. Ilaina sy takian'ny soratra masina ary ny ananantsika etika sy sotoavin'ny fihavanana baikony izany fitiavana tsy mitady tombotsoa ny tena, fihavanana baikony ny fitiavana izany. Fa ny zavatra faharoa ry havako malala izay hitantsika dia ny hoe ny sotoavina momba ny fihavanan'ny mpino dia fihavanana tsara fifandraisana. Fihavanana tsara fifandraisana. Ny soatoavina faharoa izay ilaina sy takian'ny mpino zany dia ny ananany fifandraisana tsara, fifandraisana maoritra amin'ny mpiarabelona aminy. Hoy ny 14 hatramin'ny 19 hoe misaora izay manenjika anareo misaora fa aza manozona, miarah mifaly amin'izay mifaly, miarah mitomany amin'izay mitomany, miraisa saina aza mihevitra izay avy navonana, areo ka ho zatra fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho endry. Ny fifandraisana ilain'ny mpino na ny fifandraisana mahamendrika ny mpino dia ilay fifandraisana mahasahana ny lafim-piainana rehetra, na ankaratsiana na amin'ny fifaliana. Fifandraisana izay tsy tontany ela, tsy ravan'ny ankaso, tsy ravan'ny zava-misy mandalo fotsiny ihany, fa fifandraisana maharitra. Ary raha mitentsika hoe fifandraisana ry havako, dia tsaroantsika lay fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny vahoaka ny fahizay, lay niorina tamin'ny teny fikasana, miorina ao amin'ny teny fanekena, ka nitenenan'Andriamanitra ny vahoaka voafidiny hatrizay manao hoe izao Andriamanitra reo, ianareo kosa oloko. Amin'ny maha voafidin'Andriamanitra antsika dia manana diditsika hifamatom-piainana amin'ilay Andriamanitra tompontsika, manana diditsika hifandray tsara ka iombi-piainana feno ho tena iray, miombona ao amin'ny fanahy ka afaka mamakivaky ny seha-piainana rehetra na toy inona fisedrana izay atao. Ny fiainan'ny mpino arak'izany dia fiainana izay
azo tarafina avy hatrany amin'izay zava-misy ety ivelany, amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina, amin'ny fifandraisana ao an-tokantrano, amin'ny fifandraisana eny amin'ny mpiarabelona, any am-piasana sy ny sisa. Zany hoe zany tena ny mpino izay tarihan'ny soratra masina, reo no olona izay azo heverina fa tompon'ny fanalahidy amin'ny communication, amin'ny fifandraisana. Ho mamy sira mandrakariva ny teniny eny anivon'ny mpiarabelona, ary hahatonga azy ho vahaolana fa tsy olana eo amin'ny mpiarabelona misy azy, hahatonga azy mba tsy hoenta mavesatra mandrakariva ny fiarahamonina misy azy, ary hahatonga azy mba ho fifaliana ho an'ny olona ny mahita azy. Ny sotoavin'ny fihavanan'ny mpino dia sotoavina miorina eo ambonin'ny fifandraisana tsara, tahaka ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra telo izay iray, tahaka ny fifandraisana tsara n'Andriamanitra sy ny vahoaka Israelita, ary tahaka izany koa ny fifandraisana tsara ilaina sy takiana amin'ny mpino sy kristianina ankehitriny. Farany ry havako malala, ny sotoavina momba ny fihavanan'ny mpino dia fihavanana mandresy amin'ny soa. Fihavanana mandresy amin'ny soa. Hoy ny andininy 17 hatramin'ny faraky amin'ny 20 manao hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Dia avy eo mitondray manao hoe miomana hanao izay mahamendrika eo mason'ny olona, ary farana an'izany manao hoe raha naona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangetaheta omeo hosotrona, raha manao izany ianao dia anambara vaina feondony. Aza omety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny tsara. Zany hoe zany ny fanaova-tsoa dia antoka iray lehibe hampiorina ny fihavanan'ny mpino. Raha miresaka hoe fanaova-tsoa isika dia toa hiteny sy miresaka manao hoe halaviro na ankalao ny ratsy. Ny ratsy sy ny fanaovany ratsy dia avy amin'ny Satana. Ny ratsy sy ny fanaovany ratsy dia avy amin'ny devoly. Fa ny mpino kosa dia taoma sy ampirisihana hanalavitra ny asan'ny Satana, hanalavitra ny asan'ny devoly, ka hahatonga azy hiombona amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra mpanao soa. Fiainan'Andriamanitra ny fanaova-tsoa, ary tontolon'Andriamanitra no feno fahatsarana. Dia taoma ihany koa ny mpino hanana izany fiainana feno fanaova-tsoa izany. Ny fanaova-tsoa izay ilaina amin'ny mpino arak'izany no mampiorina ny fihavanana ho tsara fototra sy ho tsara rafitra rahateo. Ny fanaova-tsoa izay iorenan'ny mpino no mahatonga azy mba hamelona ny finoana ao anatiny mandrakariva. Dia ampirisihana arak'izany isika rehetra, araka ny ambaran'ny soratra masina hoe raha misy mahalala anao soa dia aoka hanao izany. Ampirisihana isika hivelona mandrakariva amin'ny izany fiainana fanaova-tsoa izany. Moa ve isika ho ambakan'ireo fikambanana jentilisa hafa izay miroborobo amin'ny fanaova-tsoa sy mavitrika amin'ny fanaova-tsoa mandrakariva? Engane tsy ho ambakan'izany ny kristianina, fa hiezaka mandrakariva izay hanokafana ny tanana ho an'ny hafa, ary dia ampiorina ny fihavanana eo ambonin'ny fanaova-tsoa rahateo. Raha fehezina ary izao ny tenin'Andriamanitra izany ry havana dia izao: ity soratra masina ambany masontsika ity dia soratra masina manome antsika ny pratika, ny fampiarana ny fiainana andavanandro, tsy mijanona ho teoria intsony fotsiny ny fiainam-pivavahana sy ny fiainana maha-kristianina, fa jerena sy tarafina amin'ny fiainana amin'ny andavanandrom-piainan'ny mpino, amin'izay ataonao, amin'izay fandraisanao amin'ny hafa, amin'ny soa na ratsy ataonao, ary indrindra amin'ny fampanjakana ny fitiavana. Engane mba hanjakan'izany fitiavana, hanjakan'ny fanaova-tsoa ny mpino, ahitana tena mpihavana azy marina tokoa. Ny soratra masina rahateo dia miteny fa
aza vela izy tsy voaloha na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, dia anjaka ao anatintsika ny fihavanana ka hiavana isika amin'ny mpiarabelona antsika, fa hiavana ihany koa isika amin'ilay Andriamanitra mpamindra fo. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesoa ianao, ilay Andriamanitra fiainana, ilay Andriamanitra manome anay ny zavatra rehetra, ilay Andriamanitra izay mitsinjo anay eny lavitra eny, ary Andriamanitra efa nanolotra ny tenanao teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesoa Kristy, ilay fihavanana ho anay. Amin'ity anio ity koa dia asehonay ny fahavononanay hiavana aminao Andriamanitra, hiavana amin'ny mpiarabelona aminay, hiavana amin'ireo olona manana olana aminay rehetra, na nananay olana koa aza, mba hahatonga anay hanana fihavanana amin'ny olombelona rehetra. Dia mivavaka izay Andriamanitra amin'ity anio ity, io manokana ny fiainan'ny mpino, anjakan'ny fitiavana, io ny fiainan'ny ankohonana tsiraray avy, anjakan'ny fitiavana, io ny fiarahamonina misy anay tsiraray avy, ny amin'ny mpiray vodirindrina, ny amin'ny mpiara-miasa, ny amin'ny sehatra rehetra izay misy anay, mba hanjaka tokoa izany fitiavana sy ny fihavanana izay noraisinay taminao Andriamanitra izany. Dia ho anao Andriamanitra ny dera sy ny laza ny voninahitra, ry Andriamanitra ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.